mpanao gazety mitady iompe hoy ny Prime Ministre KOLO Roger androany ary niandry fepetra mahakasika azy ireny ny fitondram-panjakana. Etsekilan'izay mila rahana hoy ny lehiben'ny gouvernemanta ny fandaminana napetraky ny fanjakana momba ny andramena. Fomba fanao arary ny fametrahana olona atokisan'ny filoham-pirenena anarana ny orinasa Air Madagascar. Nanilika ny fahadisoana momba ny tsy fahombiazana teo aloha tamin'ireo tompon'andraikitra nosoloana kosa ny lehiben'ny gouvernemanta. Fampodiana ireo sesitany politika, fanarenana ny toe-karem-pirenena, fampihavanana ny samy malagasy, fanonerana ireo orinasa ny araham-bona nandritra ny krizy 2010 sy 2011. Ireo nitebika efatra lehibe no resahana nandritra ny fihaonana faharoan'ny JSM androany. Etsekilany nilaza ny andray fepetra ny mpiaradia amin'ny filoha teo aloha amin'ny fampodiana azy an-tanindrazana. Fitonoray navezatra ny isa nandavon'ny ekipa-pirenena allemande zareo breziliana omaly. Samba ny teo an-tantaran'i Brezila tamin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany lalao baolina kitra no nisy toy izao. Atezerana no nandraisan'ny breziliana nivoaka talao ka niteraka hetsika miendrika fikomiana tany an-toerana. Tapabolana mahery nampangina ny hetsy-bahoaka tao Brezila. Ny anjinjiny avetrany. Inona ihany ary reto tasy mety afaka amin'ny lambako reto nandramana daholo ty karazana vovon-tsavony rehetrarehetra ty fa tsotra kely vahaolana kia inona ary zany io vovon-tsavony maka maka vovon-tsavony maka kia vovon-tsavony maka tsy mampiasa maka vetrany dia maka vie vovon-tsavony manaka loto rehetra tsy manimalokona fiara vovon-tsavony maka oay sady manitra ireny mandroatra tsara vovon-tsavony maka mampalefaka hoditra tsy manimba tanana vovon-tsavony maka manala ny tasy rehetra maka. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CDF, une garantie de qualité. 1, 2, 3. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray Maimai-pona fianao nga ahoana ie tena maimai-pony ararô dia tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoany mandehana takety amin'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Dia efa nomerabantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny fampalam-baovao eto amin'ny KOLO TV asaina renao anaraka izany hatramin'ny farany. Isy ny fanenjehana araka ny lalàna ny mpanao gazety no ny fanompana ny filoham-pirenena andray fepetra manokana mikasika an'izay ny eo anivon'ny gouvernemanta hoy ny Prime Ministre KOLO Roger androany etsekilan'izay mikasika an'ireo asarbity ny Madagasikara isan'ny fepetra ho raisiny ampijanona tanteraka ny fanondrana ny bois de rose any ivelany ny fandorana izany raha ny fanazavana azo ary avetrany ary ny fanadihadiana. Manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao naneho ny heviny ny Prime Ministre KOLO Roger mikasika ny mpanao gazety eto Madagasikara izay mahakasika iray sy roa amin'ireo haino manjery eto Antananarivo. Tsy nanonona anarany ity farany fa nilaza kosa fa isy ny fepetra ho raisin'ny gouvernemanta atsoatsy raha mbola mitohy ny foaram-pefin'ireo mpanao gazety. Zavatra tsy mendrika mihitsy no tenenina momba ny ray aman-dreny nasana amin'izany ray aman-dreny président de la République zany na ny vadiny ahoana moa tsy isy fepetra rehefa tsy mahafaka rehefa izy no manao be marenina mbola manohy ihany zavatra tsy mety ataony dia tsy mety sisy ihany fepetra alainy. Encore une fois zany zavatra mba tena mba hiankafiko mihitsy ary fa lasa
rehefa fa tsy tanty intsony angamba ny fomba fanompana an'ireo ray aman-drenitsika ataony journaliste sasantsasany soa ihany fa tsy be izy fa ray roa ihany manao an'izany ary tena zavatra mamenatra mihitsy ary tsy ho zaka intsony angamba. Etsaka ilan'izay kosa mikasika ny fanapa-kevitra ho raisina momba ireo bois de rose tratra tetsy teroa dia ny fandorana izay tsy ahondrana ampijanona tanteraka ny fanondranana andramena no tanjona ho ny Prime Ministre. Efa priorité lahara-pamehan'ny fanjakana dia fanjakana zay lahara-pamehan'ny filoha aloha ka zay lahara-pamehan'ny filoha dia lahara-pamehanay koa ao amin'ny gouvernement ka tsy maintsy ataonay zay ampijanona tanteraka an'io fanondranana andramena any tsy ara-dalàna io ary amin'izao fotoana izao efa nahazo fanampiana be mihitsy zay avy amin'ny firenena mikambana ireo communauté internationale zany ary hotohizanay hatramin'ny farany mihitsy niady amin'io fanondranana tsy ara-dalàna andramena io satria manimba ny fananantsika eto Madagasikara. Ho natanterahana izany ny haingandroany azo any Genève ny ministra ny tontolo iainana ny fampidinika amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo mpiara-monina ao amin'ny CITES mahakasika ny fomba hivarotana an'ireo andramena ireo. Andrasana kosa etsaka ilan'izay ny tasitra ofisialy momba ny hoe andramena tahaka ny ahoana marina no amidy, firy ny tsy maintsy hodorana, ohatrinona no vola ampidiran'izany, hanao ahoana ny tolo-bidy hivarotana azy sy ny hoe ahoana ny momba ireo mpanao asa tanana malagasy miandry ny hatongavan'ny andramena eny amin'izy ireo mba ahafahany mamelona indray ny asany. Fampodiana ireo sesitany politika, fanarenana ny toe-karem-pirenena, fampihavanana ny samy malagasy, fanorenana ireo orinasa niarambona nandritra ny krizy 2020 sy 2020. Ireo no teboka efitra lehibe no resahana nandritra ny fionana faharoa ny JSM no tanterahana io maraina io tetsy amin'ny Ibis. Mbola tsy feno ny fepetra ahafahan'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika mody eto an-tanindrazana ho ihany ny fanampanazavana. Arovetrana ny fanededina. Mampitovy fomba fijery momba ny fodindra Ravalomanana Marika ny fitondram-panjakana sy ny groupe international de soutien pour Madagascar. Tsy mbola feno ny fepetra ahafahan'ny mody. Raha-pitsarana ny tena sakana tsy ahafahan'ity filoha teo aloha ity miverina eto an-tanindrazana. Voaheloka hiasa terivozona mandra-pahafaty izy eto an-tanindrazana noho ny vonon'olona tamin'ny 7 febroary. Mbola manana olana amin'ny fitsarana afrikanina tatsimo ihany koa ity filoha teo aloha ity ankehitriny. Tsy anjaranay no manapaka ny 15 ndray amin'ireo sesitany politika efa tafiditra ao anatin'ny tondrozotra izany. Efa misy ny fifampidiniana tafiditra ao anatin'izany ny fodian'ny filoha teo aloha. Etsak'ilan'izay nefa afaka mody izy saingy tsy misy ambony lalàna hoy ny ministra ny raham-bahiny. Mbola mila vatarina ihany koa izay vokatry ny fodiny eto raha nambarany ity ministra ity hatrany. Tsy manakan'izaniza ody fa miandry zay zavatra zay zany dia ao anatin'ny feuille de route koa dia milaza hoe toutes les conditions doivent être réunies ka angamba matoa mbola tsy tonga amin'izay tanjony zay dia mety hoe toutes les conditions ne sont pas encore réunies amin'ny hoe fanomanana atsakany sy andavany ny fiverenana. Ireo mpombazy kosa nefa etsy andaniny laza fa tsy amela fotsiny amin'ity raharaha ity. Isan'ny fifanarahana ny afina tamin'ny fanohanan'izy ireo ny fitondrana ankehitriny ve ny fampodiana Ravalomanana Marika. Mety hiova hevitra izy ireo ary andray fepetra toato raha toa ka tsy misy fivoarana izany. Iandry 10 taona angamba tsy iandry 10 taona kosa izay. Matoa izay nanapa-kevitra hiara-iasa angamba tsy eo iandry 10 taona indray dia izay ny raharam-pirenena angamba tsy atao ohatran'izany. Misy fotoana dans la limite du raisonnable angamba fiteny anazy ao anatin'ny fetrany azo ekena. Mbola tsy misy tanteraka ny ampahany maro tao amin'ny tondrozotra. Izay no isan'ny anton'izao fivoriana izao. Asa mafy mbola miandry ny fampihavanam-pirenena ka tafiditra ao anatin'izany ny fifampirarahana ny amin'ny fanonerana ireo orinasa traboana nandritra ireo krizy ny fanesy teto amin'ny firenena. Mbola maro ireo rafin-zavatra tsy maintsy dinihana ny amin'ny vodin'ny filoha teo aloha Ravalomanana. Mbola misy ireo raharaham-pitsarana miandry azy fa efa mandeha ny fifampidinihana ankehitriny. Efa manomboka misokatra any Madagasikara aloha izany ny varavaran'ireo mpamatsy vola sy ireo mpampiasa vola vahiny na dia eo azy ireo lafin-zavatra maro mbola tsy tomombana. Vonana hanampy ihany koa ireo mpiara-mombona antoka rehetra. Fepetra takin'izy ireo anefa ny fampihavanam-pirenena sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tatana, tranga izay mbola mitarazoka ny fanetaterahana azy ankehitriny.
Fitaka nonambara ny taleny kabinetra ny fiadidiana ny Republika fa antony nahatonga ny tsy fahatomombana an'ireo sidina nataony fiaramanidina tao amin'ny kampania pitaterana Air Madagascar. Ny fanakakaizan'ny vanim-potoana ahatongava ny mpizahatany kosa no antony nandraisana ny fepetraka isan'ny fanoloana ny mpikambana eo anifon'ny filakevim-pitantanana sy ny fametrahana ny tale jeneraly vaovao. Efa potika hatr'izay ny orinasa Air Madagascar raha ny nambara ny Prime Ministre Arovetrany ny fanadihadiana nataony Niandro Andrenarso. Tamin'ny fotoanandro ny mpitantana teo alohan'ny fandimby nefa potika ny Air Mada hoy ny Prime Ministre KOLO Roger. Izy io Air Madagascar io mampalahelo fa izy novolo zany zavatra zany fa izy io zavatra efa sombana zareo efa nandritra ny 5 taona efa sombana tao izy io zavatra magaga sasany dia tokony hoe Air Madagascar hoe zany hoe famelezana président reo zany kanefa fa fantatra fa tsy zavatra hoe mandritra ny roa volana zay nipetrahana itony na simba zavatra efa sombana mandritra ny 5 taona ary natao gestion tena tsy mety mihitsy azy am'izay. Isan'ireo tompon'andraikitra teo aloha amin'ny nahafoloan'ny filankevim-pitantanana azy tamin'ny fotoanana ministry ny vola azy ny filoham-pirenena ankehitriny. Efa hatramin'ny ela ity kampania pitaterana ity no sedra olana saingy nisongadina ny fanafoanana ny sidina nampitohy ny Nosbe sy Marseille ny herinandro lasa teo. Teo ihany koa ny fahatarana teo amin'ny sidina izay niatraika tamin'ny fodiny ny filoham-pirenena an-tanindrazana. Nambaran'ny taleny kabinetra ny fiadidianan'ny Republika fa nisy fitaka be ny ainana tao anatin'ny fitantanana ny Air Madagascar. Voafitaka ny kompania Air Madagascar tamin'ny fametrahana an'le fiaramanidina izay tokony hiasa tamin'ireo linareo dia nisy fikorontanana maromaro teo amin'ny fiasan'ny Air Madagascar. Dia ireny zavatra ireny dia somary manahirana tamin'ny le hoe miditsika zao amin'le haute saison touristique dia fa misy olana sady ho an'ny le mpanjifa mpizahatany izay ho avy aty amintsika izay somary nikorotana ka dia nanapa-kevitra amin'ny fitondram-panjakana fa andray le fitantanana satria tsy maintsy arovana ile haute saison touristique. Fepetra telo araka izany no raisina manoloana ny fahatongavan'ny mpizahatany. Voalohany, ny fanafoanana ny fiaramanidina hitatitra ireo mpizahatany efa nanao famandriana ho avy eto Madagasikara. Faharoa, ny tsy maintsy ampiasaina ireo fiaramanidina rehetra nanan'ny Air Madagascar ka amin'ity faran'ny volana ity ny fepitoana ahatanterahana izany. Ary fahatelo farany, ny fanoloana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny filankevim-pitantanana. Toerana telo no tsy maintsy nofenoina. Voalohany ny toeran'ny filohan'ny filankevim-pitantanana izay nendreketan'ny filoham-pirenena teo aloha sy toerana roa eo anivon'ny filankevim-pitantanana nisan'ny Mamravatomanga sy Benjamina Ramarcel. Andriamatoa Ramarcel Ramanatsoagy ministre ny fizahatany dia normal be zany raha ohatra ka tsy ao anatin'ny conseil d'administration tsony izy fa ny taleny kabinetra ny ministeran'ny fitaterana no misolo azy eo tsy hitako izay olana amin'izany no ka mahakasika ny Andriamatoa Mamravatomanga dia io averiko etona indray fa fanapahakevitry ny actionnaire principal zany actionnaire ny fanjakana malagasy ny eta malagasy ny manondro izay olona everiny fa isolo azy izay anana fitokisana ao anatin'le conseil d'administration ka tsy misy hoe fanasaziny zany na ina tsy hany mihitsy le izy. Fomba fanao efa hatramin'izay ny fanoloana ireo mpiambana eo anivon'ny Air Madagascar rehefa miova ny mpitondra raha nambara ministra ny fitaterana androany. No orinasa izay mila fanarenana goavana dia tsy maintsy olona ametraha-pitokisana no nandra-piketana izany. Olona efa manana traikefa amin'ny fitaterana anabakabaka ihany koa. Ka olona teknisianina reo nitendrena io nefana zany akory tsy midika fa tsy afaka manao politika reny olona reny ary ny conviction politique ny mahatonga azy ho HVM fa tsy hoe HVM izy vao nitendrena ao anatin'ny orinasa io. Ny fanjakana no tompon'ny 700 ny petrabola ao amin'ny orinasa pitaterana Air Madagascar. Misy araka izany ny toerana tsy maintsy ametrahan'ny filoham-panjakana izay olona itokisany.
Vaovao vao minitra vitsy izay nisy orohorontandray nitranga teto Antananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ny faritra maro toy ny teny avaratrano sy atsimondrano ary teto andrenivohitra izany mbola tsy voaray eto ampelantananay moa nitatitra mikasika izany avy eny amin'ny ivotoerana manokana misahana an'izany eny Ambohidepony tsy nisy ny fahasimban-javatra aloha raha ny famariam-baovao voaray amin'izao ora izao. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray jelfina jerilanja ny fanatsarana ifarimbonana io no fitaovana vaovao ampiasain'ny PGDI anaovana tombanezaka ireo tolobaritra ataony. Amin'ny alalan'io fitaovana io tsy ireo olona ivelan'ny sehatr'asa no manao ny tombanezaka fa ny prestataire de service sy ireo mahazo tombony amin'izany. Raha ny antotanisa miisa 720 ireo tolobarim-panjakana nataony PGDI hatramin'ny fiandohany ity taona 420 sy 2020. Fanedetiana vetrany ary. Isan'ireo sehatra ahitana trangana kolokolo ny fanomezana ireo tolobarim-panjakana raha ny resaka mandeha eny amin'ny ministera maro samihafa. Ireo olopatatra na ireo izay mifampiraharaha manokana amin'ireo tompon'andraikitra no mahazo ireo tolobarim-panjakana amin'ny ankapobeny. Resaka passation de marché zany eto Madagasikara dia hoe ny anay atao haly fotsiny izay moa le fitentsika azy hoe efa hitan'zareo le olona omena an'le marché fa ny anay mba ahafahana mitady an'le hoe mitady telo na ohatr'izany. Isan'ny antony ampiasaina ny jelfina ny jerilanja sy fanatsarana ifarimbonana izany. Tanjona amin'izany ampitomboana ny mangarahara sy ny tamberina andraikitry ny rehetra. Inona ny mety, inona ireo lesoka ary inona avy ny fanatsarana tokony atao. Ireo no ifotora ny fanaovana tombana. Nanomboka tamin'ny taona 2004 no nampiarana ity fitaovana vaovao fanaovana tombana ity tany amin'ny komina misy 700 manerana ny Madagasikara. Isan'ireo sehatra voakasika tamin'izany ny fahasalamana sy ny fampianarana. Manomboka amin'ity taona ity, andalo tombanezaka io ireo tolobarim-panjakana mandalo amin'ny PGDI. Raha ohatsika ka manao ny fanombanana ny tombanezaka dia mazana olona ivelan'le sehatr'asa foana zany manao ny tombanezaka na isika mpameha le tolotra no manao ny tombanezaka fa amin'ity indray mitoraka ity zany dia ny ireo mpahazo tombotsoa na ireo usager zany no manao tombanezaka miaraka amin'ny prestataire de service. Raha ny antotanisa niisa 720 ireo tolobarim-panjakana nandalo tao amin'ny PGDI hatramin'ny fiandohany ity taona ity. Voakasika amin'izany ny fividianana fitaovana sy ny fandraisana consultant. Ifarana amin'ny volana aogositra ho avy izao ny fandarana asa PGDI, izy kosa tetika asa vaovao isana ny fanjakana tsara tatana ao aorianan'io. Mila matanjaka ny fiarahamonim-pirenena ho arifan'ny fitondram-panjakana eo amin'ny firenena iray antoka ray lehibe isian'ny fandriampahalemana ny fitondrana tsara tatana. Teboka lehibe tsy azo idivirana ireo raha ny vokatry ny fivoriana ny arahany PNUD sy ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo solotena-panjakana isatsokajiny natao tetsy amin'ny Carleton Nosy nanomboka omaly izay ny farana androany fivoriana ny fatoka indrindra tamin'ny fanarenana ny firenena. Fanedajina. Tsy nahavita ny asana araka ny tokony ho izy ireo rafitra nitsangana ho amin'ny fampihavanam-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany ny FFM na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy nitsangana ndrandritry ny tetezamita. Ny rafitra toy ireny anefa tokony hijoro ho arifanina ho an'ny fitondram-panjakana mba tsy hanao izay tany kibony eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny fanatanterahana ny tokony homen'ny vahoaka ny fidy azy. Ny tsy fahombiazan'ireny rafitra momba ny fampihavanam-pirenena ireny sy ny fiarahamonim-pirenena izay miteraka elanelany eo amin'ny mpitondro sy ny vahoaka entina ka mahatonga ny tsy fandriampahalemana raha nambaran'ny ray amin'ireo mpandray anjara tamin'ity fivoriana ity androany. Fa matetika misy décalage entre ny discours ny mpitondra sy ny fampiarana azy. Fa raha tsy matanjaka ny fiarahamonim-pirenena ka afaka manery ny mpitondra mba anaiky tokoa ampiatra tokoa ny zavatra ho teneniny dia mety tsy miatrake ny discours zay atao hoe. Atsangana ny vovonan'ny rafitra momba fandriampahalemana na ny infrastructure de paix, rafitra izay ampifanaraka izay voalazan'ilay fenkevitra tany Maseroa amin'ny hodidina misy eto Madagasikara. Izay ny tapaka nandritra ny fivoriana nandritra ny 2 andro ny arahan'ny PNUD sy ireo vondron-kery samihafa natao tetsy amin'ny hôtel Carleton Nosy. Asa miandry ity vovonana ity ny fandraisana ireo voka-pikarohana eny amin'ny anjerimanontolo ampiasaina amin'ny fampandrosoana, fametrahana serasera mahomby eo amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo rafim-panjakana samihafa. Dia izay zany no recommandation farany hoe
mila miezaka zany ametraka an'izay fiarah-miasa sy fimpandrindrana ny atao zay ka isy zany karazana plateforme azoro mba ahafahan'ireo miara-miasa sy anambatra ny hery zay. Re matetika tatoato ity resaka fampiavanam-pirenena ity, hatreto anefa dia mbola mijanona ao resaka mbola tabatra ihany izany. Toa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka, ireto farany izay efa resiny ny adi-piainana. Any amin'ny volana septambra any ho any vao fantatra ny fitohizan'ny AGOA raha ninambarany sekretera amerikana misahana ny raharaha ty Afrika androany Linda Thomas Greenfield. Tamin'ny alalan'ny antso atarby no nidirany mivantana ny fampiresahana tamin'ny firenena maromaro taty Afrika. Tsy afaka ny valapatra tamin'ny fanontaniana kosa ny mpanao gazety no ny fahatereny ny fotoana fanontaniana iray isaky ny firenena ihany no nahazo valiny na dia andrasan'ny maro azany hoe nahoana no nandray fanapa-kevitra tahaka izany ny flo amerikana amin'ny famerenana ny AGOA. Fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray faritra maro no mitaraina ankehitriny fa misedra fahatapahan-jiro sy rano. Araka ny fanazavany tompony andraikitry ny jirama, olana ara-pitaovana no mahatonga izany. Efa antitra dia antitra ny fitaovana rehetra ary vahaolana lavitrezaka ihany koa ny fanarenana izany. Tsy mbola hoatoato arak'izany ny filamina ny fahazahoan-jiro, olana goavana ny trosa lehibe babe ny jirama ankehitriny ho ny minisitra tompony andraikitra ka mahasarotra ny fitantanana ny orinasa izay miandraikitra izany. Fanendadina. Faritra maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny renivohitra no voakasiky ny fahatapahan-jiro ankehitriny. Isan'izany eny Atsimondrano, Avaradrano sy ny faritra vitsivitsy eto Antananarivo toy ny eny Ambolikandrina sy Ambohipohatra. Teny Bemasandry Tosy isan'ny faritra tapaka jiro matetika, amin'ny fotoana ny baolina no matetika tapaka izany ka miteraka fahasorenana mafy ho an'ireo mponina. Raha ny zava-misy anefa fantatra izy ireo ihany ny anton'izany. Dia alahelo ety faritra Bemasandry zany dia isakariva le izy tapaka foana. Dia nefa ao anaty le baolina dia tapaka le jiro. Dia magaka nefa ny tapany ambony tapaka ny tapany ambany tsy tapaka. Le jirama zany tokony mba hanamboatra le transfo fa tena tsy mihety mahitsy le izy. Tena tapaka lava foana ny jiro aty aminay aty dia misy partiany. Ny sasany tapaka ny parti avy amin'ny ambony aty dia ambany aty tapaka. Ny sasany mandeha dia amin'ity tapaka. Le transfo zany ohatra amin'ny maivana dia io zany efa indroany solo dia mbola tapaka foana ny jiro hatramin'izao. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra ny fahatapahan-jiro. Manampitrotraka ny fahasahiranany jirama manome fahafaham-pony mpanjifa ny herinaratra misy mpangalatra izay mahatratratra any amin'ny 40 megawatt isan'andro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy anefa 300 megawatt ihany ny tanjaky ny herinaratra azon'ny jirama omena hatreto miantoka ny toerana 470 misy ny jiron'ny jirama amin'ireo commune 770 sy 500 manerana ny Madagasikara. Akoatra ny hoe kely dia kely ny taham-pandrakofan'ny jirama ny Madagasikara, 20 miliara ariary isam-bolana ihany koa ny trosa babeny ity orinasa ity hatramin'izay. Ny trosa amin'ireo fournisseur afatantsika azy ireo olona mpamatsy na entana io na inona io dia tamin'ny taona 2010 sy roa farany teo dia 344 miliara ny trosan'ny jirama. Ariary. Raha jerena natao kajikajy dia mitady any amin'ny 155 miliara latsaka kely ihany tsika mba hampiakarana niveaun'io jirama io amin'ny tokony ho izy mba hampandeha azy amin'ny tokony ho izy 155 miliara d'ariary. Araka izany, sarotra ary lavitrezaka ny fanarenan'ny jirama noho ny zava-nitranga nandritra ny fitondrana ny fanesiteto tamin'ny firenena ka naka-banky rompotra an'ity orinasa-panjakana ity ary natonga ny fanjakana nandroso tamin'ny famatsim-bola na fanomezana subvention an'izany. Tsy afaka ny manome fahafapo ny mpanjifa intsony orinasa jirama efatra amin'ny taona 7 tany ho any. Manodidina ny 5 sy 2 alina isa ny fangatahan-jiro miantona isa-taona raha ny taremarika tamin'ny taona 10 amin'ny tokantrano misy an'ireo malagasy 20 tapitrisa ankehitriny tsy misy afa-tsy 7 sy 9 alina sy 4 mahery no manana konteran'ny jirama. Isan'ny sarotra tantanana indrindra araka izany ny ministeran'ny angovo raha ity zava-misy ao amin'ny jirama ity no resaina.
Ako ny fiadiana ny amboara maneran-tany ny baolina kitra tamin'ny isa mavesatra fitono iray no namontsana ny ekipa ny Allemagne ny ekipa ny Brésil papetrano maro tamin'ireo mpiloka nakanty farany no verivola akoatra ny fahabangan'ny mpilalao matanjaka mifono zavatra hafa ary efa voalamamelo ny faharesen'ny Brésil raha ny fijery ny petit baolina kitra malagasy fanedadina. Na dia efa nampoziny maro aza ny faharesen'ny Brésil noho ny fahabangan'ny mpilalao tao anatiny. Isan'ny tsy nampoizina ary naberesaka tamin'ity anio ity ny vokatra 7-1. Maro tamin'ireo mpiloka amin'ny baolina kitra nakan'ny Brésil ny verivola nandritra ny lalao manasa-dalana ny aonany tamin'ny Allemagne omaly. Ho an'ny toerana fanaovana filokana eto amin'ny 67 ihany misy sady 577 ireo naka Brésil ary nahatratra 700 kosa ireo naka Allemagne. Nisy tamin'ireo mpiloka no verivola 4 hetsy naka ny Brésil, nisy kosa ny nahazo. Tamin'ny anaka Brésil zao mety hoe tany amin'ny 400,000 ariary tany. Tao amin'ny 200,000 ariary. Raha ny fanazavana azo hatrany, nisy olona iray nahazo 7 alina sy 2 hetsy sy 1 tapitrisa nandritra ny lalao omaly iny. Ankilany, tsy nampoizina ny endri-dalao sy ny vokatra omaly. Resy 7-1 Brésil izay isan'ny andrareziny ny baolina kitra. Mifono zavatra hafa ny faharesena iny raha ny nambarany ny mpijery. Tena enjana aloha nampalahelo le Brésil amin'ireny fa satria le olana amin'ny Brésil zany resaka composition ngamba tena marina. Tsokony tsisy poste 6, tsisy poste 10. Zay ny tena olona dia narakotiny le Allemana tamin'iny dia zay ny azy. Manatombo fahaizana koa le Europeana miokoatran'le Amerika Latine. Na dia nanao ary zany izy fa teo koa zany ny Brésil ny fahampiana betsaka io tsy ao ny azy ny atakana akoro mihitsy mba tsy nanao mihitsy. Misy problème koa ny Brésil ao an-tany. Hoe sao dia mba nisy ary le fanomezam-bola dia ny lalao ohatran'ireny izy ny hafarany fa tena ohatra ny hafahafa ihany raha fahitana azy. Tena exagéré loatra le score tsy baoliny ireny. Tsika eto ary mety maresy an'ireny joueur ireny raha ireny ny lalaony raha hoe score ohatr'ireny ny abebe. Ny baolina nefa boribory ary tombatombana avokoa izany rehetra izany. Anio alina ny manasa-dalana faharoa ifanandrena ny Argentina sy Pays-Bas. Ny sabotsy ho avy izao ny fedina ho larana fahatelo raha toka ny alahady kosa ny lalao famaranana. Raha ny zava-misy miamitombo hatrany ny vola totony ny olona amin'ny fanaovana loka. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa tsy mifanalavitra amin'ny fiainana aty ivelany fiainan'ireo voafonjy amin'ny lafin-javatra maromaro. Manana antonasany ankamaroan'izy ireo any katamana any ampigadrana. Misy amin'ireo voafonja navita sazy no minima merikeloka indray mba ahafahana miverina any amponja. Taorian'ny famitsoran-keloka nomeny ny filoham-pireneny tamin'ny 2020 volana Jona teo, voafonja miisa 350 sy 300 no voakasika amin'izany. Fanedadina iarahantsika amin'ny Andro Andrenarso. Tsy toerana fanazaziana ireriany ny fonja fa fanomanana ihany koa ny fiverenan'ireo voailika ao anatin'ny fiarahamonina. Tafiditra ao anatin'izany ny fampianarana mamaky teny sy manoratra sy ny fampianarana ny teny frantsay sy ny teny anglisy. Ankoatran'ireo, maleo tena tanteraka ireo voafonja amin'ny asa fivelomany. Ny fampiantiana ara-piarahamonina dia miseho ihany koa amin'ny alalan'ny fanomezana asa an'ireo voafonja satria ny asa moa zany dia misy ny fitsipika rano anatin'ny asa ka eritreretana hoe misy fitsipika tsy voaraka ireo voafonja matoa izy tonga anatin'ny fonja io dia ny asa zany ny eritreretana famerenana azy anaraka an'izay fitsipika izay. Inona moa ny asa ataony? Misy ny asa tanana ohatra toy ny petakofehy, ny asa mikasika ny hazo, mikasika ny vy, asa maro isan-karazany asa tanana io. Misy ihany koa ny asa zay atao mikasika n'ireny tobo famokarana na campénau moa amin'ny teny frantsay. Noho izy ireo afaka mampidi-bola, misy vola mihodina eny amin'ny fonja manerana ny Madagasikara. Misy mahatratratra any amin'ny 2 hetsy sy 1 tapitrisa ariary ny petrabolan'ireo voafonja raha toka 9 alina ariary ny ambany indrindra, vola izay azony amin'ny alalan'ny asa ataony. Noho ireo tombony maro samihafa ireo, tamanana ankamaroan'ireo voafonja. Zavatra fanaony dia miverina ho anao an'ilay fandikan-dalana indray izy mba ahafahany miverina ao anatin'ny fonja. Zay zany ny zavatra pitranga amin'izy ireny matetika. Ile izy ny fanazavana azy koa dia misy andraikitry ny mpiarabelona ihany satria itsika mpiarabelona mihitsy no manilikilika an'ireny olona voafonja ireny satria olona efa nigadra, olona efa tsy azo antoka ohatr'izany an'ilay olombelona zay voafaka ka tsy mahita fafinaretana, tsy mahita mihitsy izy hoe
antony tokony mbola irahany miaina amreo mpiarabelona satria manilikiliky azy reo aleony miara-miona am'le voafonja zay ny rahany miaina taloha satria reo no mandray azy voafonja misa 3 fonanahazo fa mitsorakeloko avy any amin'ny filopirenena Erajonarymampianina tamin'ny 4 ny volana jona farany teo. Navotsitra avy hatrany ny 5,700 tamin'ireo. Ho an'ny fonja takana tamin'ny mora kosa, tsy tantaratra amin'ny fahalalan'ny fonja ny isandreo nivoaka noho ny grâce présidentielle. Mbola mila manala gadratra any amin'ny ray alina tany mora vao manaraka ny fenitra ny isan'ny voafonja tokony hijanonao. Misy amin'izy ireo no efa 900 taona tany amponja, olana mipetraka ho an'ireo avy namita sazy na ireo mivoaka amin'ny fonja ny aratsiny ny fijery ny fiarahamonina amin'ny akapobeany azy ireny ka mahamora ny famerenan-keloka. Enbolana atioarina, lehilahy iray no ahina fanavana ny losa teny Ambohimalala ny 21 ny volana Desambra 2024 lasa teo. Telefona sy akanjo ary sary niaraka tamin'ireo olona 3 maty teny atoerana no nahatonga ny mpanao fanadihadiana hitazona azy. Olona 3 no efa nalaina ambavany mikasika ny rarana andritra izay fotoana izay. Olona 14 afa kosa no voasampotry ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanaovana taratasy osika sy fandehanana tsokosoka ny Arabia Saodita. Ankizy tsy ampy taona ny 3 amin'ireo, 12 taona ny 2 ary 17 taona ny 1 fanadihadiana. Raha tsy hivina ny 7 Desambra 2024 nanomboka tsy hita ireo olona 3 hita faty teny Ambohimailala. Roa andro taty aoriana, razana 3, vehivavy iray sy lehilahy 2 efa tsy fantatra intsony izay mahaolona azy no hita teny an-toerana. Mpitandro filaminana ny iray tamin'ireo. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony sy ny fomba namonoan'ireo olona 3 ireo. Rehefa natao ny fanadihadiana, lehilahy iray antsoina hoe Fabien no fantatra fa niara-ny fety, niara-naka sary ary koa nampiasa ny findain'ireo olona maty talohany nahitana ny razana teny Ambohimalala. Rehefa natao ny fikarohana, ny zoma fa 4 ny volana Jolay lasa teo, teny tsy adana no nahitana azy. Dia ny akanjo nanaovana tamin'ny fotoana io, le teny amin'ny Maremasay dia asary koa tamin'izay fotoana izay. Asary le akanjo nanaovana. Rehefa natao ny fanadihadiana, ny récupérer n'ity téléphone n'ity zay ty téléphone n'ity efa nepita namidiny le Fabien zany ty téléphone n'ity dia hita tany amin'le olona ny varotana an'le téléphone koa le akanjo nanaovany teny Maremasay. Mbola mitohy araka izany ny fanadihadiana makasika ity von'olona ity. Araka ny lalàna velona eto amintsika, gadra mandra-pahafaty ary miampy asan'ny terivozina no sazy miandry ny olona manao eloka be vava toy izao. Ankilany, sary ny mpitandro ny filaminana ny tambazotra mpandefa olona nitsokosoko makany ivelany. Olona 4 miampy mpandrahara iray eto an-toerana no fantatra fa mpanao izany, ka ny 3 amin'ireo tsy ampy taona. Taratasy osoka, kara-panondro osoka, fandefasana nitsokosoko makany ivelany, isany anameloana azy ireo avokoa izany. Atamin'ireo 4 reo zany ankoatra ny fanekeny zareo fa hoe tena andeha ho any Arabia Saodita izy tonga dia nanaiky izy hoe andeha reto olona reto. Fa ny tena gravy ao anatiny dia misy zaza tsy ampy taona tompoko efa nomboka alefan'zareo makany. Dia nisy 12 taona anankiroa dia 17 taona anankiray. Amin'ny mazaza tsy ampy taona azy aloha ihany fa mbola zavatra gravy ao anatin'izay dia efa nahavitan'rareo kara-panondro ireo olona reo reto. Dia lazainy fa raha 12 taona, 13 taona, 14 taona. Tsy avy hatrany dia makany ivelany no andefasana ireo olona mandeha ntsokosoko ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Mijanona ao Comore sy Maurice izy ireo, avy eo va makany amin'ny toerana andefasana azy avy. Ny 9 ny volana Aogositra taona 2024 raha tsy ahivina, nisy ny dekret navoaka ny fanjakana nandrara ny fandefasana olona hiasa any ivelany, indrindra amin'ireo firenena tsy milamina. Mikasika ny fanadiovana ny tanàna kosa indray mandroso miembotra ny rara miverina memenina amin'ny fako indray ny mponina eto Antananarivo mivangoko isaky ny baka izany ho an'ny faritra Voriolona. Tratra nefa ny vina napetraky ny PDS na Antananarivo raha ny nambara ny fiadidiana ny tanàna androany. Fandaminana teknika fotsiny no antony tsy nandrofana ny fako nandritra ny 5 andro izay. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny Nandriana Radjonson. Ny tsatra ny fandrofana fako nataon'ny Samvasy ny commune Antananarivo nanomboka ny zoma lasa teo. Antony mampivangongo ny fako taka izao. Mahazo triny noho izany ny commune noho ny fanelingelenana ateraky ny fako izay efa mahazo ny ampahandalana ho an'ny ankamarony. Ho an'ny eto isotro manokana zao na dia manadio isa-maraina aza ny mpivarotra mialohan'ny varotany, tsy afa manoatra izy ireo raha ny filazany.
Nitoana arak'izany ihany koa ny fifamoivoizana. Manana ny kifafa keliny sy ny fitoerana fako keliny daholo reo a, fa efa trop loatra n'le izy satria rehefa sabotsy hitanao a, be dia be ny mpivarotra ety, mpivarotra koa mpivarotra iny, dia tsy maintsy mitobo ohatran'izao zany le fako nefa n'le commune tsy miraharaha n'le izy. Ny olana mahatonga ny fako ohatran'izao dia zao tsy fandraisana andraikitra, miandro sy fanampiana avy any ivelany foana. Isika zany tokony manana andraikitra sady hoe eo a efa nilazaina hoe efa mivoaka ny vola, efa misy fanampiana avy any ivelany. Zao ve iza marina ny tena tokony andraikitra momba n'izao zavatra zao satria mampalahelo dia mampalahelo ny firenena ivelany mijery antsika hoe zao ve ny nampiasaina amin'ny vola eo amin'ny falotonany ny antoany dia miala ny olona rehefa avy eo. Raha ny fanazavany avy ao anivon'ny commune nefa tratratra any amin'ny 5.9 isan-jato ny vina napetraky ny PDS amin'ny fanadiovana ny tanàn'Antananarivo. Nisotra araka ny tety andro napetraka ny fanadiovana ary miezaka nitazona izay fanadiovana izay hatramin'ny farany ny CUA raha ny fanazavany androany. Fanomanana ny fiatrehana Antananarivo ny vanim-potoana fahavaratra fotsiny no antony tsy nanangonana ny fako nanomboka tamin'ny zoma lasa teo. Io tetikasa io dia fanamafisana ny lalana miditra an'andriamanitra makeny amin'ilay boky la fanariana fako. Izy io mantsy rehefa tonga fotoam-pahavaratra dia mamotaka be. Dia vokatr'ilay fiara-miasa sy ilay famatsim-bola zany dia nanamafisina tsy vita goudron akory ilay izy fa nanamafisina arak'izay mafy indrindra amin'ny zava-misy mba hahafahana mitsena an'ireo ora-pahavaratra ireo ka tsy afaka niditra mihitsy ny camion nandritran'ilay fotoana famaranana ny maso vita tanteraka ilay asa amin'izao fotoana izao ary afaka fotoana vitsy andro vitsy dia atao ny réception définitive an'io asa io. Tao anatin'izay dia nanararaotra koa izay tao tamin'ny samyvasiny CUA nanao ny karazana ataontsika hoe fikojakojana na maintenance an'ireo fiara folo mahery ireo somary efa lehibehibe ihany tany amin'ny taona 20 tany ny taona an'ireo fiara ireo nisy fandaminana kely satria niasa mafy izy ireo talohan'ny fetin'ny fialovan-tena. Nanentana ihany koa ny commune sy ny samyva amin'ny tokony anajan'ny mponina Antananarivo ny rafitra isan-tsokajiny. Izany hoe manomboka amin'ny RF2 eny anivon'ny Fokotany hatrany amin'ny baka lehibe izay tateriny commune samyva eny Andralanitra. Na izany aza nilazana avy eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna fa mbola misedra olana amin'ny fampandehanan-draray antsoroana izy ireo. Tsy ampy ny vola sahabo 30 miliara ariary eo andinana ny commune. Prestataire no mameno ny 20 isan-jaton'ny camion mpandroka fako eto an-drenivohitra raha toa ka miisa 10 fotsiny ireo camion ny samyva. Enina amin'ny camion miisa 530 kosa no spécial ordure zany hoe irony multibenne sy compacteur irony. Tsy azo lavina noho izany fa iverina hitobaka indray ny fako manomboka amin'ny volana oktobra idirana amin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra ho avy ihany koa ny loto ateraky ny vokatra letchi. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena etitra ny filohan'ny Fédération Malagasy ny rugby amin'ny fandrafetana ny ekipa pirenena vaovao amin'ity taranja baolina lavalava. Manomboka izao dia tsy maintsy idina ifotony amin'ny faritra 20 misy eto Madagasikara ireo teknisiana amin'ny Fédération amin'ny fijerena ireo olona manana vatana lehibe sy ranjanana ary mahazakazaka satria izay no lesika tamin'ny faharesentsika intelo Tetsima Masina farany teo. Fanadatiana. Atao arin'ny tsy fahombiaza ny makidy Madagasikara eo ny tontolon'ny bola lavalava dia ny tafatan'ny mpanao gazety ny fianakaviam-bean'ny tontolon'ny bola lavalava eto Madagasikara ary nanamafy ny filohan'ny Fédération fa tompon'andraikitra avokoa ny rehetra. Eto aho zany dia mametraka mihitsy hoe tompon'andraikitra daholo amin'ireny faharesentsika ireny na ny fitondram-panjakana na ny Fédération Malagasy ny rugby na ny teknisiana na ny joueur na ny petit baolina lavalava ary tokony samy andray izay andraikitra tandrify azy aby. Tsy maintsy ireto fepetrireto no raisina amin'ny fandrafetana ny ekipa pirenena malagasy. Tena pilalao malagasy zany mahafeno an'ireo le critère anankitelo ireo hoe bevata ozintsika any amin'ny faritra, ngeza, matanjaka, miazakazaka. Itiratrosa ny Fédération Malagasy tamin'ny fampatranona ity fedina ny tompon-dakany Afrika sy ny fantsanana makany ny amboareran-tany amin'ny taona ho avy io. Tidiny eo amin'ny 100 millions eo zany 100 millions d'ariary eo ny mbola vola tadiavina ankoatran'ilay recette sy ny fanampiana izay io andrasana amin'ny fitondram-panjakana. Fa iza no mpiara-miasa sy ny mpanohana voalohany ny ekipa pirenena malagasy. Tokony ho premier partenaire sponsor ny Fédération dia ny fitondram-panjakana malagasy. Fa ekipa pirenena zany tokony
ny fitondram-panjakana no ambadiky ny ekipam-pirenena satria voninahim-pirenena no arovan'ny ekipam-pirenena. Afatantsika ilan'izay dia tsy nipetraka nikajy nataon'ny international rugby board sy ny confédération africaine rugby amin'ny solitena afrikana hiatrika ny fiadina ny amboareran-tany izay atao any Londres amin'ny taona ho avy io. Izay ny hevitra fa Kenya no andeha amin'izay dingana izay. Tsy izay ny vokatra fa lasa ny Namibia ny tapakila andehanana amin'izay fananana iraisam-pirenena izay. Ovantsika amin'ny onjapeo KOLO FM sy eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV amin'ny zoma izao ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava ny mpanazatra ny kapiteny ny maki ao anatin'ny fandaharana amin'ny kolo-hevitra. Hotsikafontsika amin'izany ny zavan-tranga tamin'ny renin-kanina 2024 sy 2025 ireny sy ny fanarenana ilaina atao amin'ny ekipa-pirenena malagasy. Fito no iray navesatra ny isa nandavony ekipa-pirenena allemande sareo breziliana omaly sambany teo amin'ny tantara ny Brésil tamin'ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany ny lalao baolina kitra no nisy toy izao iverenantsika kosa ao anatin'ny fanatadiana ity ny zavan-tranga tamin'ny firenena ny baolina omaly izay aravetrany ary ny fanatadiana. Sambany teo amin'ny dingana manasa-dalana amin'ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany. Nary zareo mpanohana ny ekipam-pirenena tao Berlin aza tsy nino lalao natao omaly. 10-0 tamin'ny atsasakadiny voaloha amin'ny lalaovana. Mazava ny fandresen'ny Allemagne manoloana ny ekipan'ny Brésil. Afaliana no nandraisan'ry zareo Allemand ny fandresena ireto farany tamin'ny isa mavesatra 7-2 nandritra ny lalao 90 minitra. Lalao isan'ny anamarika ity fiadina ny tompon-daka maneran-tany ity. Ny fitotongana ny lalao breziliana eo amin'ny taranjam-panatanjahantena baolina kitra. Alahelo, atezerana, ranomaso, maro tamin'ireo mpanohana ny ekipa breziliana no tsy naharitra ny lalao hatramin'ny farany ka nivoaka ny kianja. Enatra, io no azo amehezana ny zavan-tranga omaly ho an'ny akamaroany ny mpanohana an'ity ekipa malaza amin'ny lalao baolina kitra ity. Naneo ny alahelo ihany koa ny filoham-pirenena breziliana Dilma Rousseff. 3 herinandro maherina nandritra ity lalao iraisam-pirenena ity izay nampangina ireo etsy-bahoaka nisy tany an-toerana manantena ny fitoniana hatrany ity mpitondra breziliana ity. Misona ny asa fanaovan-gazety no demandry Franciara Zaka mpanao gazety tao amin'ny televisiona ma TV raha ny vaovao azo avy amin'ny fianakaviana no ny olana teo ampiterana no nahazo azy ny fianakaviam-be anikolo indrindra fa ny sampana fampahalalam-baovao dia mirary fiononana feno ny vadiny ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra. Waratsika awarinan'ity fampahalalam-baovao ity kosa ny fandaharana tanànatsika sy almanaka amin'ny valora sasany kosa no anarahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.